Ny lohahevitrsika amin'ity herinandro dia ny fivarotantena. Inona no antony mahatonga ny fivarotantena? Mahatonga ny olona varontena tsy fahampiana asa, tsy fisian'ny asa dia fanarahan-damaody izay ohatran'ny hoe mila mitady zavatra tonga amin'ny olona izany ilay olona tsy manana dia lasa mivarotena amin'ilay tsy fahampiana. Mahatonga ny olona mivarotena zany amin'izao dia ny eo le tsy fahampiana ao an-trano, misy koa le rendrarendra dia izay mahatonga ny olona lasa mivarotena. Raha ny fahalalako anazy aloha ilay fivarotantena efa asa efa nisy efa hatramin'izay efa ela be, fa raha ny fahitana ny eto Madagasikara manokana resaka rendrarendra ho an'ny ankizy indrindrandrindra, resaka hoe fanarahan-damaody, resaka tsy fahampiana ny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny mihitsy koa moa no tena manosika ny ankizy raha ny fahitako azy eto Madagasikara. Eo aloha ilay tsy fananam-bola, eo ihany koa ilay fitiavan'ny tanora haingotraingotra, rendrarendra, dia nefa ilay vola ento manana ao an-tokantrano tsisy, iny no mahatonga an zareo mandrisika hivarotena. Amin'isy izay koa ny ray aman-dreny sasany misy mihitsy maniraka amin'ny zanany hoe andana zany ianao varotena fa tsy manam-bola atsika. Resaka fitiavana rendrarendra aloha ilay voalohany, fa izany tena izy satria tsy fafezan-tena koa dia tsy mifototra amin'ny fivavahana, olona tsy mivavaka dia tsy hirevy, izay ny hitako hoe mahatonga ny olona mivarotena. Asa ratsy ve ny fivarotantena? Manome tsiny azy ireo ve ianao? Aminay tsy mivarotena aloha dia ratsy ilay izy, fa misy amin'ilay mpivarotena tsara aminazy ilay izy. Dia satria raha zareo reny ny anontaniana, ianao ve naninona anay sa ianao naninona anay, ohatr'izay tsy maintsy hoe izay mivalotena, fa amin'ny ankapobeny fiarahamonina sy rehetra ratsy ilay izy. Ratsy izy amiko satria io tsy natao tena hivelomana fa zany hoe rehefa zavatra ratsy zany tonga tsy atao e. Arak'ilay fomba fiteny moa misy lafiratsiny sy lafitsarany daholo zany ny asa rehetrarehetra, fa en général aloha izy ratsy e, satria voalohany indrindra manimba ny ankizy aloha ilay izy voalohany indrindra. Ny ankizy vavy no tena hitako hoe voakasika izay, satria amin'izao ny asa fivarotantena zany efa tsy mifidy salan-taona intsony, fa na ankizy 12 taona ara zao eto Antsirabe baroka zao tereko an'izany 13 taona 14 taona dia hitanao anatina diskoteka ohatr'izany. Amiko aloha tena ratsy satria ny tenanao mihitsy izay no sombainao amin'ny resaka atakalona vola zany ny tenanao, izany hoe tsy fitiavana intsony ilay izy fa lasa tena mitakalo vola. Io misy hoe misy lafiny tsara izy ho an'ilay mpivarotena satria io amelomany ohatra hoe manan-janaka izy, io amelomany tokantrano, nefa ratsy ilay izy zany satria zavatra zany ve ny letavam-bola tsy ampidirina. Ampy ve ny lalàna iarovana ny fivarotantena ny ankizy sy ny fizahan-tany mamoha fady? Raha ny tena izy tokony tsy atao mihitsy satria io le tsy fananana koa mazaka maniraka ny lasa ny amarona any amin'ny ratsy ny olona. Misy ilay lalàna fa ilay fifehezana anazy sy ilay fampiarana anazy tsy ampy. Miankina amin'ilay mpitondra io e, raha mpitondra tsy makasitraka an'ilay izy tokony fehezany mafy be, fa raha mety safosafony eo koa ilay izy dia tsy voafehany izany. Izay mety misy mpitondra koa zany tsinona mety mividy na mivarotra tsy fantatra tsinona dia mety maivamaivana aminazy hoe ilay zavatra, fa rehefa mafimafy tsara ny lalàna sy mifehy amin'io dia ohatran'ny mety tokony normal, fa raha ara-piarina zany ilay lalàna e dia tokony ho eto, fa rehefa tsy fampiarana ny lalàna zany eto amintsika no tena izay mety hitako mahavoa. Ilay olona koa izay ampiarina lalàna moa zany fa zao izay makaria izay mankatsy dia ohatr'izay ohatran'ny gorakora ihany zany ilay izy, fa mila miaraka dia ampiarina sy mifampiasa zany, mila miara-mafy an'ilay hoe inona ny lalàna misy dia inona zao, satria ny olona koa tsy mahafantatra an'ilay lalàna raha ny tena marina.
hoe ahoana marina ny tena inona ny tena lalàna azao inona ny tena zao dia ampianarina le olona ampianarina satria amin'izao mantsy zao efa tsy voafehy dia ohatran'ny hoe ampianarina any am-pivarotan-tena mihitsy ny raha ny zavatra misy amin'izao hoe ahoana ny fomba fivarotan-tena misy an'izany dia zavatra mandeha ho azy korakora ihany na misy lalàna azy.